Lafomba vahoafa tanteraka kosa indray andalam-pamolavolana ny fampiarana ny tetikasa fananganana ny fitsarana manokana itsara ireo harem-pirenena toy ny andramena ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ekôlôjia, ndranomasina ary ny ala. Akoatra izay apetraka ihany koa ny paikady rehetra mba hanamafisana ny fiarovana ireo andramena. Efa voageja raha antsika ny tato-baovao. Ny momba ny fitantanan'izy eny moa dia fantatritsika tsara mihitsy ny rehefa naverimberiko matetika ny fanampiana avy any amin'ny mpamatsy vola raisam-pirenena na ny banque mondiale izany amiantsika 4 millions de dollars mahery ao anatin'ny fametrapetrahana ny drafitrasa zany zay zao hoentina manao an'io hoe ny inventaire na ny fanisana ireo hazo andramena zay tratra ireo. Eo koa zany resaka marquage mba afahan'izy ireo tsy ho afindrafindra ny olona toerana tsony, ary eo zany koa ny atao hoe sécurisation, zany hoe atao amin'ny toerana anankiray manokana zay misy andry azy ireo bois de rose ireo ny zavatra anankiray tena goavana zay eo am-piketrehana sy famolavolana azy zay dia ny fametrahana an'ilay hoe tribunal spécial. Le tribunal spécial io zany dia rahana miasa ny ministeran'ny tontolo iainana sy ministeran'ny fitsarana ary eo ampamolavolana ny volavolan-dalàna entina ametrahana an'izy io zay mba hijerena koa zany ny resaka momba ny ressources naturelles eto Madagasikara. Zavatra nambarako teo dia misy zany atao tribunal spécial zany hoe io dia anafanganana ary koa anatsarana koa ny fomba fitsarana andreo dia ny zavatra atao zany dia izy koa zany commission d'enquête ametrapetraka fanadihadiana momba andreo raharaha mikasika ny bois de rose ireo. Dia araka ny fantatrareo moa dia misy ny rindran-dalana sy ny lalana tokony atao zany zay vao tonga any amin'ny resaka tribunal dia zay niezaka lehibe satria fanamby anankiray napetraka ny filohan'ny republika io fanamby anankiray napetraka ny andriamatoa prime ministre ary fanamby goavana dia goavana ao anatin'ny ministera tantanako ny azahoana vokatra mivangana sy azo tsapaitanana amin'ny ora raha io.